Alahady 20 Jona 2022. Alahady fahatelo manaraka ny Trinité. Mbola hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe mihavana ao amin'ny Tompo. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andesika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra. Ny salamo fa 7:100 no vakitsika ho fiderana azy. Ao arin'izay dia nira fa 420 ao amin'ny firana FFPM ny lanitra ao ambony ao. Rehefa hitatsika ny salamo fa 7:100 dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe miderahan Jehova ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Ivavaka isika riavana. Miderinao amin'ny fonay manontolo zahay ray masino, fa lehibe tokoa ny famindraponao aminay. Indro zay ankehitriny tafavory ato an-tranonao amin'izao maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro zao. Manatanteraka ny afary Jesosy Kristy Tompo sy ireo apôstôly mba haritra amin'ny fivavahana aminao. Tonga manatonanao ary izay Tompo, mitondra fisaorana sy fiderana. Neto zay manolotra ny fiainanay manontolo ho anao ao anatin'izao fanimpom-pivavahana izao,
ka mba anjakanao mandrakizay ny fiainanay. Ataovy mahay manaja anao sy mame voninahitra anao izahay tsiraray avy, ka tsy andalo fotsiny aminay izao ora izao fa hitondra fanavozana tokoa eo amin'ny fiainanay. Itombonay amin'ny finoana ny asa-panavotana vitan'i Jesosy Kristy Tompo anay teo amin'ny azo fijaliana. Aoka ny fanahy masina meno anay tsiraray avy, mba hatsiarovanay ho tafaombina amin'ny fanompona anao. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ataontsika ny hira 570 andininy voalohany sy ny faefatra ho fangatantsika ny fanahy masina. Avy fanahy io. Ivavaka isika. Ray masino, tovy aminay mpanomponao ny teninao izay hovakinay sy orenesinay amin'izao ankehitriny izao. Inonay mantsy fa ny teninao no mamelona anay, fierenay, apinga anay, koa miandry izany izahay. Fantatra ihany koa fa manome fahalalana ho anay ny teninao, koa ny fanahy masina no angatanay tarika, ahaizanay mandray sy mino izany. Momba ny mpanomponao izay tondra ny afatra Tompo, ho fanomeza amboninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka hamaky sy ny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitsantsika ao amin'ny fanekena taloha. Obolona toko 20 andininy voalohany hatramin'ny 9. Obolona toko 20 andininy voalohany hatramin'ny 9. Ao amin'ny fanekena vaovao, Lioka toko 2 andininy 4 hatramin'ny 9. Lioka toko 2 andininy 4 hatramin'ny 9. Jakoba toko 7 andininy 17 hatramin'ny 19. Jakoba toko 7 andininy 17 hatramin'ny 19. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Paniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka, koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry. Ny fampitahorana mpanjaka dia toy ny fieron'ny liona tanora, izay mampatezitra azy dia mankahadoza hiatra amin'ny ainy. Voninahitry ny olona ny analavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoaka. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiahina izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Iza aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka sehony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena,
fa raha misy fialohana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo aza mirehare na mandanga manohitra ny marina. Izany faindreny izany dia tsy avy any ambony fa araky ny ety an-tany ihany, araky ny nofo, araky ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'ny asa ratsy rehetra. Fa ny faindrena azy avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia, ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana, hitsena ny afatry ny tompo izay hoentin'ny mpanompony. Ataontsika ny hira 720 andinin'ny voalohany. E Jesosy tompokitsika. Mipetraka amin'ny fiangonana. Vavaka sika riavana. Faly ny fona izanakao ray malalo, velonaina, ary faly indrindra izay afaka mitoetra toatranonao. Tahony tsirairay izay ny fo maraina mba ho tena tafahoana aminao. Ary ianao no amindra fo aminay, anambara aminay ny sitraponao, mikasika amin'ny hoavinay mandrakizay. Aroka ny fanahinao masina araky ny hiranay teo no hidina hanokatra ny fonay, hanamboatra toeranao amponay, ary hanome anay ny fahavononana sy ny finiavana, hitandrina sy rehetra ambaranao aminay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Lioka riavana. Lioka toko fa 2:20, ny andininy fa 4:30. Lioka 2:20, ny andininy fa 4:30, dia averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa miambeny ka mivavah mandrakariva mba ahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amen. Misy tanjona riavana izay ampatsahivy ny tompo antsika amin'izao maraina izao, any amin'ny faran'ilay andiny soratra masina io hoe ny hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona, ny hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ingany riavana, tsy fampianarana efa rentsika saintsika tsy anjery fotsiny, zany hoe ho avy ny zanak'olona. Ny sarehana ny saintsika dia hoe enganie isika ka ho hita mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona, ho hita mitsangana rehefa avy izy. Misy olona tsy ahatsangana antika zany,
misy olona itsoka andositra ny dikan'izany fa enganeka za sy anao ho hita tsangana eo anatrehany ry havana apetrao ho tanjona zany ary rehefa mametraka tanjona mazava ohatran'izany tsika dia iny a no mamaritra ny fomba fiainantsika iny tanjony dia le fomba fiaina hito amin'ny andiny fa 6:30 hoe miambenaka mivavah mandrakariva mivavah mandrakariva ny ampatsivina antsika faharoa zany dia hoe aoka ho fomba fiainanao ny fivavahana aoka ho style de vie anao ny fivavahana rehefa mandinika antsika ny olona tonga dia efa mahafantatra hoe iny ohatran'izao iny ohatran'izao tonga dia miariarina tsy manazava ary tsika engane ka hoe ho fomba fiaina mazava ho style de vie mazava atsika ry havana zany hoe fivavahana mandrakariva izany ahoana raha zany hoe olona mijoro rehefa ho avy ny zanak'olona ahoana zany olona mijoro zany olona mijoro zany andeha jerentsika ny salamy voalohany salamy voalohany ny 5 dia raha tsika mamaky salamy voalohany 5 amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina misy olona zany klasiany soratra masina hoe ratsy fanahy mety tsita izy amin'izao fotoana zao fa amin'izany andro zany tsy ajanona izy amin'izany andro fitsarana izany le ratsy fanahy ry havana dia le olona tsy nanana fifandraisana manokana tamin'io zanak'olona io fa jerentsika ny Jaona 5:4 nge Jaona 5:4 Jaona 5:4 ny anaran'i Jesosy rahantsika mamaky lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohany fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy manana fifandraisana amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra dia tsy hoelohana intsony amin'izay andro zay fa efa tafafindra ny ala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy raha fitinina zany so fahamarinana voalohany zao dia hoe tia Jesosy mijoro eto anatrehanao ary zata andalo fitsarana fa tsy hoelohana fa efa tafafindra ny ala avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary mijoro eto anao miandry anao alay vo fa za le vitin-dranao zany ry havanao le olona hatsangana hitsangana eo natrehan'ny zanak'olona le zanak'olona le faharoa indray hijoro natrehan'ny zanak'olona Apokalipsy 7 Apokalipsy 7 ny 10 Apokalipsy 7 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ary noho izany dia mitoetra eo anoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny hatreo olona mahafantatra fa izy mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona io dia hoe hijoro andro aman'alina eo anoloana ny seza fiandrianana ka hanompo andro aman'alina ry havanao fatany fa zany ny zavatra hitranga dia ahoana moa nahafantarako hoe za le tena hoe hitsangana dia hanompo azy andro aman'alina satria tetỳ an-tany ary havanao dia nanompo azy tsy nataoko tsy rampona ny asa fanompoana zay nankinina tamiko raha dekonina dia présent fa tsy kilavaka zany ike ny dikan'io
manana andraikitra mpitendreorika dia eto aisana lahady fa tsy hoe fa raikitra ny kafa akory amin'io alahady io etsetretsetra zany ny olona itsoro eo natreny zanak'olona ry havanao ary zany noka ho faritatsika mazava ho tanjona amin'izao marain'izao hoe raha zandray dia te hijoro tokoa eo natreny zanak'olona ary ny zanako dia ho tezaiko amin'izany dia ozy izy tsika hoe rehefa namaritra tanjona mazava ohatran'izay ianao verina any amin'ny lioka sika ry havana dia hoe mila miambina ina andika le hoe miambina le hoe miambina tsy varim-bariana fa matsiaro an'izay tanjona zay ozy izy le mpanompon'andriamanitra anankiray zay hoe le hoe miambina dia hoe manana fo tsy mba manadino ny tompo manana fo tsy mba manadino ny tompo ry havanao ary dia rehefa hoe mahatsiaro mandrakariva ny tompo ianao dia izy ry havana no anomenao zany hoe saina miambina zany sarotra ny amaritra hoe ahoana le hoe miambina fa rehefa tenenina fotsiny hoe mahatsiaro ny tompo mandrakariva ianao sy le tanjona dia tsy ho variana ianao ry havanao misy ony any amin'ny sekolin'ny polisy sy any amin'ny banky any dia hoe rehefa ampianarina ny amin'ny afantarana hoe ahoana ny vola sandoka sy ny vola tena izy tsy lany andro loatra izy mampianatra aina tao hoe vola sandoka fa mampianatra izy hoe zao ny toetra ny tena vola dia tonga dia fantatra hoe ty vola sandoka ty dia ohatran'izay rehefa tena hoe manana an'izay fo tsy manadino ny tompo zay ianao fantatrao ny atao hoe miambina ry havanao dia ny olona miambina faharoa automatika hoe mivavaka mandrakariva le teny grika amin'le hoe vavaka mandrakariva eto a mampietretra ry havana mangataka ohatrany hoe mangataka tahaka an'le mpangataka eny amin'ny arabe mangataka mandie mangataka mitala zany le karazam-bavaka maninona ny mangataka mandie mangataka tahaka ny mpangataka eniny ao am-pony ao hoe tsy vitan'le hoe miambina eniny ao am-pony ao hoe le zavatra nylazaina tetsy aloha tetsy zay tsy nivakiana teo hoe mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisondron-toka ary ny fahamamona ary ny fiahina izao fiainana izao mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisondron-toka sy ny fahamamona ary ny fiahina izao fiainana izao misy zavatra telo eo ry havana le fisotron-toka io rehefa jerena le teny grika dia le hoe le fafinaretana ranofo rehetra le sensualité le plaisir charnel rehetra zay le natao hoe fisotron-toka fa le teny grika dia hoe zay aloha le izy faharoa indray le teny hoe fimamona le fiboboana toka dia teny hoe mamilava mamesatra koa zany ary le fahatelo indray a tsy voatery hoe zavatra ratsy aloha le fiaina zao fiaina zao raha tanora ianao tena hoe mandana mianatra ndana manao devoir any ampiasana ianao tanterao ny adidinao fa any a lasa variana amin'le fianarana na lasa variana amin'le adidy eto amin'izao tontolo zao a adino a le tanjona dia izay zavatra anankitelo zay hoy ny soratra masina hoe mangataka amin'ny tompo isika mba hoe tsy ho vesaran'ireo tsy ho repoka ao anatin'ireo ka anadino an'le tanjona ary anatrantra antsika tahaka ny mpangalatra zany hoe fevin'ny tompo zany ry havanao ary rehefa hoe mivavaka mandrakariva ianao mitala ao amin'Andriamanitra mandrakariva ianao dia araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe izy a hiasa anatin'izany falemenao zany dia tsy hatratra anao zany misy olona ry havana mianatra be izy miasa izy fa
tsy tratra le sotrotoka izy tsy tratra le plaisir charnel fa manadino ihany izy. Misy olona ndray tsy mikasika toka fa revo amin'le plaisir charnel isan-karazany. Etsetra fa rehefa hoe fantatrao fa tsy vitanao zany, mitalao amin'Andriamanitra ianao ry havana hoe tahaka ny mpangataka, tompo ampio mba tsy ho revo amin'ireo zavatra anankitelo ireo. Ary de tsy anadino ny tanjona. Zay no afatry ny tompo ry havana. Teneniny mazava ianao apetrao ho tanjona ao amin'ny fiainanao. Apetrao ho tanjona ao amin'ny fiainanao. Ny tsangana, ny ahatsangana amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ary anehoanao fa hoe efa tena nanova tanjona ianao ao amin'ny fiainana. Vava mandrakariva. Amen. Ivavaka isika. Misaotra indrindra Ray Masino fa tianao izay dia mbola miteny aminay ianao. Engane tokoa izay Tompo tafatsangana eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny fotoana izay tsy maintsy hijoroana eo anatrehany. Fa manoloana ny teninao dia indreto izay Tompo, rehefa mandinika ny fiainanay tsiraray avy dia mahatsiaro tsy tanteraka manoloana izany sitraponao izany. Fa mbola tsy manao ho fiainanay ny fivavahana izay, fa mivavaka izay rehefa misy zavatra ilainay aminao. Fa manapa-kevitra izay manomboka amin'izao ankehitriny izao, mba hanao fomba fiainanay tokoa ny fivavahana, koa mba avelao ny tsy fahatanteranay rehetra. Tompo Andriamanitra io, fantatray fa zay rehetra manankina ny fiainany aminao, manompo anao andro aman'alina tokoa, dia miavaka amin'ny hoaviny manontolo. Fa matetika nefa izay dia manao tsidipahitra ihany ny fanomponanao. Misy ny andraikitra izay apetraka aminay kanefa tsy mahatanteraka izany izay, fa miariary eo masonao nefa izany, koa mibabika izay miaiky ny fahotanay. Neto izay Tompo manapa-kevitra ny ambina hivavaka mandrakariva, tsy ho varimbariana ary tsy hanadinanao ilay Andriamanitra mpamonjy anay. Mitalao aminao izay ankehitriny. Vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena. Vonjeo an'izay mety ho fangejan'ny fahafinaretana mandalo izay ka variana amin'izao fiahiahina amin'ny fiainana izao. Vonjeo izay tsiraray afo Tompo, amin'izay mety ho fahalemena rehetra ka tsy ahitana ny tavanao. Amin'ny fatokianay lehibe no ahafahanay mangataka izany vavaka izany, dia mandray ampinoana ny famelan-keloka izay atolotra ao izay Tompo, noho ny amin'i Jesosy Kristy. Neto izay mahatsiaro vita fihavanana aminao tokoa, mangataka aminao izay ho anay tsiraray avy, mba izahay izao ange ahatsangana ahajoro eo anatrehanao tokoa Jesosy amin'ny fotoana ny fitsarana. Mangataka aminao izay mba omenao ny hafanam-po mandrakariva, azoto hivavaka andro aman'alina ka tsy ho sasatra, satria izany raha teo nefa afatra napetraka ao taminay. Omeo an'ny tsiraray avy ny tanjaka ara-panahy
ny fahasalamana ara-batana ho voninahitry ny anaranao, ahafahanay mijoro vavolombelona fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra izay ivavahanay, ka tsy foana tokoa ny fikelezanay aina Tompo ny amin'ny fanompoana ianao. Mivavaka ho an'ny ankonana tsiraray avy izahay, ianao no anome izay rehetra ilaina, anambina ny fivelomana sy ny fitadiavana, ametolotsaina amin'ny fitezana ao an-trano ao, mba ho fijoroana vavolombelona ihany koa ny ankonana izay misy anay. Mivavaka izay ho an'izao fitandremana nametrahanao anay izao Tompo, mba ianao no anambina ame anay ny zavatra ilaina amin'ny fanatanterahana ny asanao. Mitondra mbavaka ny mpitandrina mivady izay, anafery sy an'olotsaina ianao, ary ampandresy azy mandrakariva amin'izay rehetra tsy maintsy ho lalovany ny amin'ny fanomponanao sy ny fanatanterahana ny asanao. Mitondra mbavaka ihany koa izay ny birao ny fitandremana izay mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina, ianao no anambina sy hiaro azy ireo, ame azy ireo ny fahasalamana feno, ame azy ireo ny ilainy rehetra Tompo, ahafahany mandavorary ny andraikitra izay efa napetrana ka tamin'izy ireo. Eny mitondra mbavaka ny fiangonana manontolo izay, mba naizanaiza misy anay dia ireharenony amin'ny fanananao tokoa. Misaotra indrindra Tompo satria totosasoama tsara ihany koa ny fotoam-pankalazana ny asaramanitra iny ny amin'ny fetim-pirenena. Isaroanay ianao ny zavatra rehetra niseho, fa manankina mandrakariva ny fiainako avin'izao firenena malalana izao eo ambany fahasoavanao izay, mba tsy hanan-java-mahory atoko tanteraka anao. Akina aminao ny mpitondra anay, ireo mpitondra fanjakana isa-tsokajiny rehetra, mba hatahotra ny anaranao tokoa, mba ho anao Madagasikara ry Jesosy Kristy Tompo. Manana izay rehetra mety ilainay izay, kanefa tsy fantatra akory izany fa ianao no malala izay mahasoa anay. Fa ho mariky ny fiombonanay dia farananay mivavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menenizana sahazaonay, ary mamelany ilokay, tahaka ny namelany sy miloka taminay, aza mitondra eo amin'ny fafakam-panahy, manafana eo amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha isika fiangonana ijoro vavolombelona anambara ny finoantsika. Hitsangana isika anambara ny fanekemponona laharana fahaefatra, izay raisantsika mpino manerina izao tontolo izao manao hoe: manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe: Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe: ny tenanay no nandre ka fantatray tokoa fa izy no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Dia isika ifampiarapa amin'le hoe fifampiarabana ny anarantsika ry havana hoe miarapa hoe mitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly anankiray hoe eny a tsangana tokoa izy. Ndao ara hoe hozaraina amintsika vao vita ry havana zao fitenenana zao ny kitapombokatra. Io moa zany dia asa fanao antsika eto amin'ny fitandremana, fa tokony zaraina talohan'ny fiboana izy io fa dia hoe zao zany no fotoanany dia tsarovy zany olona nametraka tanjona hoe hijoro hitsangana anatrehany zanak'olona zany zany koa dia manatanteraka ny adidiny ara-bola rehetra amin'io
zanak'olona io de ho zaraina zany a averina amin'ny alady voalohany a amin'ny septembre io zany amin'ny alady fandraisana septembre ho aminareo mifahasoavan'ny tompo ry havana amen. Ny hira fa ao amin'ny fiarahana fanampiny fa 7:30 ny andiny voalohany faniriko ary ny andiny faharoa orenany Tsodrano. Sitraka nyanduvalanitra tieneti antani kanefa sisao irery fireo zay minoanao iaraka mikio hatrany hatrany etre ny fiainana anilantrany tompo iray fanahira iray sanavoko leo asaso iray ny fo iray ny lo rayo nahonamoe ratomboka tanteraka aminareo anie ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Ratuka sitraka nyuzanaka manu feno faendrena eno fashani kiuamita ireu asana katsire arefa anechite petraka fiangonana favaka manginy isika riavana ataovy tsara ho tanjony ny tsangana eo anatrehan'ny tompo. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.